Ny tiako resana aminareo zany dia hoe ny fifandraisantsika sy ny fiarahantsika miasa amin'ireo firenena rehetra na misapana miankina na tsy miankina amin'ny firenena rehetra. Voatapaka ny courant tamin'ny sabotsy heriny androany danois sy allemand sy ndray tonga tavy daholo. Nanampy hitanareo amin'izany hoe tena faly mihitsy ary nalefa par avion daholo netana izay tokony alefana. Tsy hamelantsika irery izy misy dikany zay. Anjaratsika tsisy mijery. Ary raha ohatra ka hoe misy ny fionanjareo tany avontany ma tonga dia niantso ao Union Européenne voavoaka avy any izy dia niantso ao. Ay veo a tiako resana aminareo zany tsy teniteny zavatra betsaka fa ny zavatra tiako resana aminareo manana fahavonona mandakarivotsika manana fahasahina. Tsy emitra anatrehan'ny sarotra mihitsy sika kory. Zay mieritreritra zany hoe sarotra dia emitra tsy migive up zany mihitsy na time is now. Ka ianareo koa tsy ny fitsikerana na ny kritika ny zava-dehibe fa mahita ny fahombiazan'ilay olona amin'ny atsembohany sy ny vovoka amin'ny tabany ary indrindrindra ny rafiny amin'ny tarehiny zay tena mifofotra tsy manaiky ny menana eo anatrehany ady sarotra zay atrehany. Samy mieky samy malala fa molona ny tsikera sy nilazany zay tsy mety alesiko fa ny olona sasy manao zavatra kosa tsy lozany zay zay tranga fa tsy maintsy mihetsika zay natao hoe doueur leader manao aloha mitariky fa misy le thinker leader mieritreritra fotsiny dia manao mandrevondrevy eo ary raha tampandiny eo ary misy an'le relateur leader zay mampiasa relation izy ary misy koa le influenceur leader dia mampiasa influence izy fa isika zany tsy maintsy combinen'ireo zay le lazako anareo foana misy karazana leadership betsaka azo ampiana efa mifireneny ity sain izao le fahavononana sy le conviction tena anao zavatra ny tseo ary indrindrindra le fahasahina sy fijerevana miafy efa tanjavatra teneniko tena apetrakisika manomboka zao mbola misy zay tavela ny fahatokisana na le confiance mbola misy zay tavela hoe mbola hitako ihany nareo matona nareo tonga eto mbola misy ihany confiance ary tsy maintsy amafisitsika ihany ampitombony faharoa tsy hipetra-potsitsika na mifampijerijery fa raha misy mandony hafa tokony hifamonjitsika fa isiny fifanampiana satria fantako hitako izy fa tena miravoravo tanana eo anateny zava-misy reo mpiara-miasa tamin'izay sy namana na boaka malagasy mihitsy ary fahatelo tena tsy stable mihitsy ny zava-misy indrindra lietreketraky ny sasany sy aby aminy fa efatra farany tsy maintsy ometsika fanantenana ny olona na hope mba hahafahany anana indray zay fanantenana velo anatin'izay hoe mba anana masambo milatra ihany izy ratrazay dia reo efatra reo zany tsy maintsy apetrakitsika ny confiance apetrakitsika ny sympathie ary apetrakitsika ny stabilité apetrakitsika ometsika alay hope na ny hoavy mamirapiratra fanantenanareo ary efa ninaza matetika sy betsaka tamin'ireo firenena sy mpiara-monanamitsika sy miankina sy tsy miankina ny firenena amin'ny fanjakana ianareo dia fahaly mitazana anay fotsiny sy mikritika tsy mety na any amin'ny wrong direction zahay fa kosa tsy tena miditra mitsehitra marina tena manao satria ozy izy tsy misy ny fampatokisana satria ozy izy tsy misy ny fahavononana ianareo kosa hoe aminareo aminy dia mamela fotsiny amin'ireo olona tsy mandady arina dia lasa misanctionné amin'ireo olona voaka marobe anareo tena jery mihitsy zay ho izy te hanampy zay fa dia eto aminazanareo hoe raha ohatra tsika hanampy raha ohatra tsika tena manana fahavonona marina azy am'fampitsara velatsia ho hitan'ny havana eo ihany io nefa kelikely satria marina foana marina foana ary tsy ho avelan'Andriamanitra tsisy eo ary tsy ho hita ny olona tena mijoro amin'ny fahamarinana zavatra alainareo sy ny alaitsika sy ny alaiko amin'ny zavatra tsy fahamarinana io ho hita io rehefa avy eo hitantsika ho tsarainy io rehefa avy eo tsy zany tena zany koropatera lasa mitofo tena eo tiako tezana hoe ampianary zahay hijoro amin'ny fahamarinana sy amina finoana matanjaka reto zany ny fiainana tokony ananatsika ino tsara ny fiainana tokony ananatsika io voalohany io aloha manana an' Jesosy Kristy fiainana fahamarinana
lalana makanya famarina. Faharoa manana finoana matanjaka fotoantsika manao zavatra. Fahatelo manana fitsikitsikina sy fivaliana miaraka amin'ny namana mba hifanampy, fanavitra. Ary ny indrindra mba hitondra ny sasany ho ampahereziny amin'ny zavatra mahazo azy. Ary ny faefatra dia tena zavatra lehibe indrindra dia ny fitiavana, fanehoana an'izay fitiavana izay na dia tsy mitovy fototra na tsy mitovy flerina na tsy mitovy fijery aseho foana ny fitiavana raha songa misy manjoa. Ary fitaovana fizikana mahomby indrindra dia ny vavaka. Eto am-bavaka zavatra rehetra fa tanteraka ny zavatra tanterahantsika rehefa izay nisika dia soratra betsaka makasitaka. Dia eto koa mbo ilaza aminareo za izay fifaliako izay no izay fitiavako izay nanomana ino moa ny sakafo nanomana tsy sakafo be ny cocktail izay ahitsinareo tsara. Cocktail kosa dia hipetraka be satria tsy sambo tonga le sambo dia cocktail dia sambo mahazo kely dia anjara eo nareo misotra betsaka aminareo le mpikarakara le cocktail sy anareo zay nanao ny décoration. Marina fa somary kely nizatra nitangany malariva sy nanidina dia nahitan'le sapin tsy mety tsy mety fa soloa tambaika ambe folo alina vao tonga ny sapin tanao zay jasy fa manao zako toto zasy anareo gaga tsy za misy zay hoe andany maka sapin tany tambaika ambe folo alina vao tonga le sapin fa tonga mety tsara izy eo hitako zay tena mety zao aloha tsara be misy ty indrindra fa le voninkazo amin'ity tsara be daholy. Ty tany ty mbola tsy vita sao dia gaga manao mijery any ambonimbony aby rehefa misy vita ihany zay ary kelikely eto ty. Heverinareo amin'izany tsy ny olona manam-bola be amina miliara mahavita fa ny olona manana vola am-pelantanana tsy mitsahatra. Ny any Sud Afrika ny olona raha vao misy zavatra kely vitany dia manao izy dia mitsatra tsikelikely. Manokatra zavatra izy fa dia mitsatra tsikelikely ny zavatra toa miliritra mivarotra sy ny fandrarahany kely dia mitsatra manao extension izy. Ny tiako ampianarina aminareo zany dia hoe aza miandry mihitsy akoho hoe efa vonona daholo zavatra rehetra vao zavatra tsika fa ho hitantsika tsikelikely araka ny fahalalantsika. Ny olona tena mahay sy mahay mitarika dia miainga amin'ny zava-misy eo ampelantanany ao anatin'ny fotoana fohy ahitana résultat. Fa tsy miaitsy dia tena miandry hoe taovony atao ampelantanana daholo aloha rehetra zay vao zavatra ray tsy zay nisy. Ka dia zao zany efa mibitsibitsika ny EG marana lizy izy ihany mantsy zany tompony fandarantika dia amenazy ny fitenenana io relahy tena zay totra vitako manona dia zay zany ny teniko fa tiako avy zeny mino fa misy toerana hafa indray na vatsika anniversaire manaraka rehefa tao